Isaotra sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika iombona ampanao salamo amin'ny salamo efa voalahatra sy nira efa voalahatra. Ndeha ampiombona amin'ny feontsika ampanao salamo isika manao hoe: miderahan Jehova ary firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleluia. Amen. Ivavaka isika. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra io, isaoranay ianao no ny amin'ny voninahitranao sy ny fahalebiazanao, ny fanjakanao sy ny herinao. Dia rainay ianao satria tsaronay ny fitiavanao anay. Dia rainay ianao no ny amin'ny tantananao ny fiainanay tamin'izay enim-bolana lasa tao anatin'ny taona 522 izay. Isaoranay ianao ihany koa ny amin'izao volana fahafito indray omenao anay izao. Dia rainay ianao no ny amin'izay nandaminanao ny fiainanay rehetra sy hiahinao anay amin'ny lafim-piainanay manontolo. Saotranao izay Tompo no ny amin'ity andro ity indray, azonay miantso sy midera ny anaranao eto an-tranonao. Saotranao izay satria notaminao tamin'ny mahazaka amin'ny fitiavanao, tonga eto an-tranonao ankehitriny. Metezenao Tompo Andriamanitra io, anatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatin'izao fanompom-pivavahana tanterahanay izao. Raisoa antra kasitrahanao irery ihany zany rehetra zany, fa tianay atao ho voninahitry ny anaranao. Dia tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, azonay mahatakatra ny sitraponao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Ivavaka isika. Jesosy indreto ny ankizy sy ny tanora vonina iaino ny teninao, dia tario amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azon'ny mahatakatra izay tianao Andriamanitra ampitaina ary meteza hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay atolotra ho anareo amin'ity andro anio ity dia ny Petera voalohany. Petera voalohany toko 2 ny 4:20. Petera voalohany toko 2 ny 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana, ary nidiakapoka taminy no nahasitranana anareo. Amen. Nisy mpitory ny filazantsara anankiray hony tamin'izany fotoana, tena mafana fo ary tena nahavita ny asa tamin'ny fifaliana, tamin'ny fitiavana, tena nahatory tokoa ny filazantsara. Fa tamin'ny fotoana anankiray dia avy Satana nanantona azy, tondra lista lava be mihitsy. Dia hoy Satana hoe, ianao izay mba miseho mitory ny filazantsara io, inona koa moa ianao io? Reto avy ny faharatsianao sy ny fahotanao, ireto avy ny fahalemenao. Tsy mendrika izany mampitory ny filazantsara anao izany ianao. Dia navoaka ny lista dia hoy izy hoe, ianao dia préare, ianao mbola mandainga ihany indraindray, ianao manao an'izao manao an'izao. Dia nitany sainy teo, lava dia lava ny lista. Dia hoy izy le mpitory ny filazantsara hoe, oka aloha misy adinonao. Dia inona ny adiniko? Hoy Satana. Dia soraty ara ozy. Dia izao no notonon'ilay mpitory ny filazantsara hoe, ny Petera voalohany toko 2 ny 4:20 no adinonao. Dia nianahana kely Satana dia nitoizan'ilay izy hoe, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana, ary nidiakapoka taminy no nanasitranana anareo. Dia nianahany Satana dia tonga dia lasa nitsoaka satria efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny fahalemeny mpitory ny filazantsara ity, fa efa no hamarinina kosa izy tamin'ny alalan'izany fahafatesan'i Jesosy izany. Ho antsika ankizy sy tanora rehetra, indraindray miampangatsiaka Satana ka lasa manamelo teny isika. Inona koa moa izay isika? Olona mbola manam-pahalemena ihany, manam-paharatsiana ihany, mbola mety lava ao anatin'ny fahotana ihany, fa ny tokony ho tsarovantsika mandrakariva ireny rehetra ireny efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ka dia efa no hamarinina isika ary dia velona ny amin'ny fahamarinana noho izany isika rehetra. Dia ho feno fifaliana sy fiadanana ny fiainantsika eo am-panarahan-dian'i Jesosy, satria efa velona ao amin'ny fahamarinana isika. An'Andriamanitra irelo ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Jesosy misaotra anao izahay fa
ianao tokoa kay no manamarina anay na dia manam-pahalemena ary izahay na dia mbola manota ihany azy izahay. Misaotra anao izay satria nanaiko fato no ny amin'ny fahotanay ianao mba hanamarinana ao anay. Dia raisinay izany famonjena avy aminao izany ary dia hiaina ny fifaliana izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao. Faly sy midiranao izay satria noho ny fahasoavanao dia mbola namindranao fo izahay ka afaka andre ny teninao sy andray ny afatrao. Ny fanahinao masina ny no arotsay aminay izay hamaky ny teninao sy amin'ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao ka mba ho olo mba ho antsonao tokoa izahay. Ampangino avokoa Tompo ny feo hafa anatinay tsirairay avy ka tsy sorenay afa-tsy ny afatra avy aminao dia mba tsy ho toy ny idiranay teto ny fiainam-panahinay raha hivoaka eto izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka mamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'i Isaia toko fa 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voaosiny dia Kirosy izay notantanako tamin'ny tanàna ankavanana mba andreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamohako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony no vavahady. Androso eo anoloanao ary andravina ny mikitoatoana sy hanoritory ny varavarana varahina ary anapatapaka ny hidy vy. Dia ombeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fiainana ao amin'ny mangingina mba ahafantaranao fa izao ny Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompoka sy Israely voafidiko no niantsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatray azy ianao. Izao ny Jehovah fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra fa tsy izao. Izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatray ianao. Mba ahafantarana hatrany amin'ny fimposahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filetehany fa tsy misy hafa tsy izao. Izao Jehovah fa tsy misy hafa. Dia izao izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izao Jehovah no manao izany rehetra izany. Ho toizantsika amin'ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny lioka. Lioka toko 9 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Petera. Petera voalohany toko 2 andiny 9 ka hatramin'ny 20.
rehefa hita dia vakiana ny anaran'ny tompo. Ary Jesosy ny antsony roa amby folo lahy akeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hahasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo andeha toro ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy, aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo, na teny, na kitapom-batsy, na mofo, na vola, ary aza mitondra akanjo roa. Ary izay trano hidiranareo dia ao no hitoero, ary avy ao indray no hialao. Ary izay tsy mampandroso anareo, raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia intsano ny vovoka ho afaka mitongotrareo ho vavolombelona miampangazy. Dia lasa nandeha izy ireo, ka nitety vohitra ny tory ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saro-po koa. Fa izao no ankasitrahana, raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona ny laza raha tahiny kapohana noho ny fahatsoana ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha nitevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandraona, fa nanolotra ny ady no amin'ny fitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary nidiakapoka taminy nahasitranana anareo. Fa efa nanitony ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Amen. Tonona amintsika olomboantso fiangonan'Andriamanitra ny havana ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindrampo ary hitarika antsika ny fanahy masina amin'izao
afatra atolotry ny tompo antsika izao. Ny Luka toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahaenina izay efa nentina novakina tamintsika araka ny fandarana perikopa riavana no iombonantsika amin'ity fotoana ity. Olombo antso no ny pino, izany indray no loha hevitra mivelatra manoloana ny fiangonana hitarika ny fiangonana Efjekema mandritra izao volana Jolay izao. Ny tanjon'ity afatr'Andriamanitra ity dia ny mba ahatsapatsika fiangonana fa voaantso nanolorana fahefana hanao zavatra isika, hanatanteraka fanompona isika, ary tsy atao anaty ny rindrina efatry ny fiangonana fa eny amin'izao tontolo izao. Maro ny tanàna ambanivohitra izay tsy misy afa-tsy ny sekoly ambaratonga voalohany, ka ny mari-pahaizana farany ambony izay anana ny mponinany dia ny CEPE. Vitsy ny hoe afaka miakatra any amin'ny tanàna misy ambaratonga faharoa fototra ka hanala BPC, na tonga amin'ny ambaratonga manokana ka hanala bac, ary indrindra isanjatony vitsy no tafakatra any amin'ny université tamin'izany tanàna anankiray izany. Rehefa nandeha ny fifidianana fanavaozana tompon'andraikitra teo amin'ny fiangonana dia lany ho mpanolo-tsaina tao amin'ny sampana anankiray ny lehilahy anankiray. Nalatona ny mpitandrina izy hoe nanolo tena satria nandreny fampianaranao pasterany hoe rehefa misy manolotra dia avelao Andriamanitra anatanteraka ny sitrapony. Lany mpitandrina fa ahoana no ataoko, mpanolo-tsaina nefa tsy manana mari-pahaizana akory, tsy nahavitatra eo amin'ny klasy fahafito analana CEPE dia ahoana zany? Dia hoy ny mpitandrina hoe ny tompo no ny antso anao, ny tompo no ny fidy anao, mandihana, manome saina, manome fahefananao izy. Na ambanivohitra vitsy olo manam-pahaizana, na andrenivohitra manan-karena an-dalàna amin'ny manana mari-pahaizana isika riavana, dia tsy ny fahaizantsika na ny fahaiza manaotsika na ny fahazara manompo, ny fahazara manao zavatra sy mandray andraikitra no inona, fa ny fiantsonao, ny fiainonao ny antson'Andriamanitra ary ny fanekenao zany ampahatsorana sy amin'ny fanetretena. Samy aka ny laharany tsy mahay avokoa ny olona mamaly ny antson'Andriamanitra raha mirotsaka amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiangonana. Ato amin'izao Luka toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahaenina izao, izay hitantsika dia ny 12 izay fifangaron'ny olona samihafa, ao ny mpanjo ny diso fantatsika loatra, eo ny mpamory hetra, eo ray olona hafa fiaviana indrindra ray Judas Iskariota, hoy ny filazan'ny fitanisana ny apôstôly 12. Fifangaron'olona samihafa ny apôstôly, misy tena hoe mpanarato no asany, io fotaka sy rano io no iosonany, misy ny hoe mpamoretra no anjara raharahany, amperinasa tamin'izany izy na tsy ny tompo ilevy izay tonononako hoe Matio. Ny manam-pahaizana sy ny mpiosopotaka, ny olona tena lavitra tsy fantatra akory niavaka tamin'ny fiaviana, izany lay nandravitra ny apôstôly. Nantsona omena fahefana izy ireo, ary isika koa olombo antso omena fahefana avy amin'ny Kristy. Hoy ny soratra masina eo amin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy ny antso ny 12 lahy ankeo aminy,
ka nanome azy hery sy fahefana amokany dia amin'ny rehetra sy azy sitrana aretina ary izy naniraka ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy azy sitrana ny marary. Olombo antso homena fahefana avy amin'ny Kristy ny mpino tahaka ny apôstôly 12 fifangaron'olona sy sokajin'olona samihafa sarangan'olona samihafa dia izany koa no mbola mandrafitra ny fiangonana ankehitriny ilay olombo antson'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra. Ny antso ataon'i Jesosy dia tsy antso mandehandeha fotsiny fa antso ombany ny fanomezam-pahefana sy fanirahana hanao zavatra. Amin'izany dia tokony ho tsaroantsika fiangonana fa tsy mpiangona fotsiny sika dia manaiky rehefa antsoina hitsangana isideran'ny tompo dia tsy mandà rehefa hoe mipetra andray ary vonina ivoaka rehefa mandray tsodrano. Tsia efa tsara zany saingy tonga eto isika andray fahefana sy iraka avy amin'ny Jesosy. Tonga eto isika andray fahefana sy iraka avy amin'ny Jesosy. Olon-tsotra ianao mety tsy tonga traizany ny farim-piainanao. Olon-tsotra ianao mety tsy lasa lavitra ny fianarana vitanao. Olon-tsotra ianao mety mifanohitra amin'ireo voalaza teo. Fa izao olon-tsotra isika mandray ny fahefana hamita iraka avy amin'ny Kristy. Dia izao ny fiainam-piangonana misy lisitra lavabe tsy 12 fa 12 mihoatra ao ambadika ao. Fanandrify amin'ny dekona mpiandraikitra azy tsiraray avy ny kristianina eto amin'ity fiangonana ity. Misy voasoratra anarana ihany angamba mety hoe tao anatin'ny 3 taona tsy mbola teto amin'ny W ny fiangonana izy. Misy voasoratra anarana isan'ny fiangonana fa manonona ny tenany hoe izay mpiangona tsotra. Misy efa nametrahan-tanana teo amin'ny batisy, teo amin'ny nandraisana azy ho mpandray, teo amin'ny nanokanana azy ho dekona na olo-olona, teo amin'ny nametrahana azy ho tompon'andraikitra amin'ny sampana, fa tavela teo ihany. Naman'ilay miditra sy mivoaka eto amin'ny fiangonana misy aza tsy tonga mivavaka intsony. Fa misy koa izay olona tonga eto amin'ny fiangonana miasa satria voafidy fa mifidifidy asa. Fa ny tsara indrindra izay taratra amin'ny fiangonana koa dia ny hoe indro misy olon-tsotra nanaiky andray ny fahefana sy ny irak'Andriamanitra, namaly ny antson'Andriamanitra amin'ny fanetretena ary mahatojo ny iraka nampanaovan'Andriamanitra azy tsy atao anaty indrindra-efatry ny fiangonana fotsiny fa nandeha eny tontolo eny. Ry havana malala, amin'izao volana Jolay izao dia anakoako manerana ny FJKM ny filazana hoe olombo antso isika fiangonana. Olombo antso ny mpino, manaiky olombo antso andray ny fahefana avy amin'ny Kristy ve ianao ary andray ny iraka izay tonony aminao. Ny iraka eto dia ny hoe hitory ny filazantsara sy hanasitrana marary, mba ho teny feno fanasitranana fo marary, fo maratra no aloky ny vavantsika amin'ny mpiarabenina amintsika, amin'ny mpiara-manompo amintsika. Efa iraka lehibe zany eto amin'ity tany, feno fahoriana, fahavoazana, makarary fo ny ray-tanindrazana ity. Ny andiny ny 7 hatramin'ny 5 ry havana no ahitantsika koa ny hoe olombo antso hiankina tanteraka amin'Andriamanitra isika. Olombo antso hiankina tanteraka amin'Andriamanitra isika. Voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary hoy izy taminy, aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo na tena na kitapom-batsy na mofo na vola, ary aza misy mitondra akanjo roa, izay trano hidiranareo dia ao no hitoero ary avy ao indray no hialao.
ary izay tsy mampandroso anareo raha miala amin'izany tanàna izany ianareo dia ahitsano ny vovoka ho afaka amin'ny tombotrareo ho vavolombelona miampangazy. Iandiny ny fahatelo indrindra ry havana. Jesoa eto dia te hilaza hoe tapao ny fiankinana amin'ny hery sy izay eo ampelatanantsika. Aoka hiankina tanteraka amin'Andriamanitra isika. Maniraka ny tompo ary mampitodika ireo olona irany, mampitodika azy ireny tanteraka amin'Andriamanitra ilay manana ny zavatra rehetra. Izany no voasoratra eto ry havana. Any amin'ny Luka 2:2-5-telopolo sy 9-telopolo afandray ny filazan'ny tompo. Raha teo aloha aho izy naniraka anareo tsy hitondra na inona na inona, fa izao kosa dia milaza aminareo hoe raha misy manana re mitondra. Samihafa mantsy ny zava-nisy ato amin'ny Luka 5 sy ny Luka 2:20. Luka 5 dia fanombohana asa. Ny Luka 2:20 dia madiva ny famarana an'asan'i Kristy efa any anatin'ny herinandro masina. Ilay vanim-potoana mampavaivay ny fanenjehana ary hiala eo anivon'ny mpianatra i Kristy. Fa amin'izay voalaza eto amin'ity 5 ry havana dia hanambarana amintsika hoe aoka hiankina tanteraka amin'ny tompo isika rehefa avy nandray ny fahefana ka vonina amita ny iraka izay ampanaovina antsika, ny fitoriana, ny filazantsara, ny fanasitranana, ny marary. Fanontaniana dia hoe raha tsy manana afa-tsy ny mombanao, ny vatanao, ny sainao, ny fanahinao, ny fononao ianao, vitanao ve ny fitoriana, ny filazantsara? Tsy manana baiboly intsony ianao, tsy manana vola intsony ianao, tsy manana inona intsony ianao, mbola hitory filazantsara ve ianao? Diahoana avoainy ao amponao rehetra lay soratra masina ny velomanao sy ny ainanao hatramin'izay aza mitondra tena ho ny tompo. Sarin'ilay soratra masina mitarika izany efa ao anatin'ny fiangonana ny finoana, ny tenin'Andriamanitra mamokatra izany finoana izany ary mihodina toy ny raha mikoriana mamelona ny fiangonana. Raha izany natanam-polo azysika mandihana efa nandray ny fahefana avy amin'ny Kristy isika hitory ny filazantsara, anasitrana ny marary, miankina tanteraka amin'ny tompo amin'ny famalitsika ny antson'Andriamanitra. Olombo antso hiankina tanteraka amin'Andriamanitra isika eo ampamitana ny hiraka izay ampanaoviny. Any amin'ny andininy fahaenina izay mamarana ity perikopa ity ry havana dia azo tsipiana ny hoe olombo antso amita hiraka sy hanao asa mivaingana isika. Olombo antso amita hiraka sy hanao asa mivaingana isika. Hoy ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesoa dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra, nitory ny filazantsara sy nasitrana teny tontolo eny. Raha manohy isika eo amin'ny andininy 7-5 dia Herôda mpitondra fanjakana mihitsy no taitra sy vaka ka nisalasalany hoe raha i Jaona mpanao batisa no nitsangana indray, zazao ve nefa nanapaka ny lohan'ny Jaona mpanao batisa dia mbola inona ihany ny ataony mandehandeha any? Manaitra ny fiarahamonina, manaitra ny tompon'andraikitra ara-panjakana ny fanekenao olombo antson'Andriamanitra andray ny fahefana hiantehitra tanteraka amin'ny tompo ary amita hiraka sy hanao asa mivaingana, tsy ato anatin'ny fiangonana ihany fa eny tontolo eny. Izay ny voalazan'ny soratra masina eto. Dia lasa izy ireo ka nandehandeha tamin'ny vohitra nitory filazantsara sy nasitrana ny olona. Tsy natao hipetrapetraka an-trano isika ry havana na ameno OW ny fiangonana, fa natao hitsangana
andeha ary ijoro eny tontolo eny hitory ny filazantsara anasitrana ny marary anao asa mivaingana retsika tatoato ny fanentanana momba ny asa fitoriana ny filazantsara amreto olona 2 eto amin'ity fiangonana ity mitady olona 9 andeha hitory filazantsara ny amin'ny faritra Kazobe amreto olona 2 eto amin'ity fiangonana ity mitady olona 2 hitory filazantsara ny amin'ny faritra Andramasina ho isan'izany ary ve ianao antsony ianao mba handeha ary anatanteraka asa mivaingana manaitra ny mpitondra fanjakana eo amin'ny tontolo misy atsika aza dia patrapanakatra ny ambony indrindra fa ataovy taitra ny tompona andraikitra ataon'ny fokotany misy antsika hoe izany ka miasa ilay fiangonana inona anao ataontsika eto amin'ny faritry ny fokotany misy ny fiangonana zany saintsain'ny mpitory ny filazantsara zany drafitra asa mazava tokony hipetraka eo anivon'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara ataovy taitra ny tompona andraikitra ara-panjakana any amin'ny faritra Kazobe any amin'ny faritra Andramasina fa misy mivaingana ataon'ny fiangonana matsiaro antsony ny tompo hitory ny filazantsara sy anasitrana aiza ro andefasan'Andriamanitra anao raha mialy eto amin'izao fanompovavahan'izao ianao ody anatrano ve manoloana ny afo sy ny fatana ka nokona tongotromby ody anatrano ve hieritreritra ny hoe irahanao ankaiza tokoa ary tompo raiso ny fanapahan-kevitrao olomboantso omeny Kristy fahefana olomboantso hiankina tanteraka amin'Andriamanitra isika olomboantso amitahiraka sy anao asa mivaingana eo amin'ny manodidina atsika akaiky hatramin'izay lavitra aniran'ny tompo atsika mandiana olomboantson'Andriamanitra ianao amen. Tompo misaotra anao izahay satria isan'izay nantsoinao omenao fahefana hitory ny anaranao anao hiraka manokana eo anivon'ny fiarahamonina metrahanao anay misaotra anao izahay satria dia maro samihafa ny olona antsoinao ka isan'ireny izay rehetrareto tompo nampahafantarinao anay fa tsy tokony hiankina amin'ny herin'ny tenanay irery izahay na izay mety ho fanananay fa hiantehitra tanteraka aminao ilay tompo Andriamanitray izay efa niantso sy nifidy anay maniraka anay amin'ny androm-piainanay tompo nantsoinao izahay mba hanao asa mivaingana ho hitantaratra eo anivon'ny fiarahamonina metrahanao anay anaitra ny manodidina anay fa velona ny fiangonanao ary dia miasa ho anao izahay ifonanay tompo fa indraindray izahay tsy mahatanteraka ny asanao indraindray izahay misalasala ny amin'ny herinao indraindray izahay tsy mahatoky ny fahefana omenao Andriamanitra anay avela heloka izahay ry tompo Andriamanitra io diovy izahay satria mahatsiaro izany tsy fahatanterahanay izany mangataka aminao izahay ny amelanao ny helokay satria tsy mahatoky anao izahay satria tsy miantehitra aminao Andriamanitra izahay satria tsy mahajoro ho vavolombelonao izahay fa misalasala eo anivon'ny fiarahamonina misy anay mangataka ny amindranao fo izahay tompo ary hiainonao ny vavakay fa te hanavao ny fiainanay indray izahay eo anatrehanao te haneo ny maha-olom-boantso anay izahay te handray ny fahefana sy ny hiraka avy aminao Andriamanitra hiantehitra tanteraka aminao ka hiasa eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena tsy eto anivon'ny fiangonana ihany ianao no hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ka hitahiry anay tompo satria mpanompo mahatoky ianao izahay miantehitra aminao Andriamanitray dia mihaino ny vavakay ry tompo Andriamanitray io ary mamalia anay fa ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany amen.
ny andriamanitra izay ivavahantsika dia andriamanitra fitiavana koa anao izay mibebaka marina tokoa laiso ny finoana sy ny fanantenana ny teny fanomezatoky atolotry ny tompo ho anao. Hoy ny tompo, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana ary nidiakapoka taminy nanasitranana anareo fa efa nanitony ondry ianareo nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazana aminao fa voavelany elokao miderany tompo. Amen. Andeha isika hijoro vavolombelon'ny tompo iombona amin'ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra raitsy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny, nijara ny napaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsy tompo, avy any eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay, fa fantatray fa miaindro sy mamaly ny vavakay ianao. Misaotra anao izahay tompo noho ny fahatanterahany fanadinana natrehiny zanakay tamin'iny herinandro lasiny, apetraka eo am-pelatananao ny fikarakarana rehetra momba izany, omeo fahatoniana ny mpianatra rehetra sy ny ray aman-dreny. Mangataka aminao izahay tompo, ho an'ny fiainana izao fiangonana izao, ametrahanao anay. Saoranay anao ny amin'ny mpitandrina mianakavy izay apetraka ao, hiasa eo anivon'izao fiangonana izao, hitoro ny filazantsaranao. Tehirizo amin'ny tanam-pitiavanao izy ireo, enao no ampahery azy mianakavy mandrakariva, manoloana ny asa izay anendrenao azy. Enao no omba azy hatrany, androtsaka ny fitahinao sy ny fahasoavanao amin'ny fiainan'izy ireo. Kiny am-pelatananao ny asa fitoriana rehetra, enao no ampahomby izany, ary aneo ny voninahitra eo anivon'izao fiangonana izao. Mangataka aminao izahay tompo, ho an'ny tompon'andraikitra rehetra izay efa nantsoinao sy nofidinao eo anivon'izao fiangonana izao.
ny birao am-piangonana dia koana sy ny loolona ny birao ny sampana sy ny sampanasa ary ny fikambanana rehetra ireo tompona ndraikitra samy hafa efa nantsoinao sy nofidianao ianao ilay tompony fiantsoana no angatahanay omba sy tahiry azy ireo mandrakariva eo ampanatanterahana ny asanao mangataka izahay tompo ny ampaherezanao azy ireo ny amin'izany zara fanompona efa niantsonao izany mangataka aminao izahay tompo ho an'ny kristianina rehetra eo anivon'izao fiangonana izao ianao no omba ny tsirairay avy ianao no hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ahazon'ny fiangonanao mijoro tsara ho vavolombelonao maneho ny voninahitra ao Andriamanitra sy mitoro ny filazantsaranao mangataka aminao izahay tompo ho an'ny fiarahamonina ametrahanao anay tsirairay avy reto ianao no hiasa ao anatinay azonay mijoro ho vavolombelonao fa indrindra hiasa ao anatin'ireny fiarahamonina ireny mba hitaona azy ireo ao aminao Andriamanitra fitaovana ihany izahay tompo hitoro ny filazantsaranao fa ianao no miantso ny olona tsirairay avy ao aminao mangataka aminao izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara joronao eto anivon'ny firenenay indrindra maneran-tany ianao no efa nampijoro izany fiangonana izany ny angatahanay tompo nitarihanao ny kristianina tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny mpitandrina tsirairay avy sy ny tompona andraikitra rehetra ianao no ampahery ianao no ampijoro ianao no aneho ny maha-Andriamanitra velona anao eo amin'izay asa fitoriana tanterahan'ny fiangonana ankinina eo am-pelatananao tompo ny fiomanana ho amin'ny sinoda lehibe amin'ny volana aogositra ho avy izao fanahy masina meteza hiasa ianao ka aoka ny sitraponao irery ihany no tanteraka ao anatin'izany rehetra izany mangataka aminao izahay ho an'ny firenenay ifonanay tompo izay mety ho endriky ny fahalemena endriky ny faharatsiana rehetra iainan'ny firenenay ianao no hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ka handrava izay rehetra tsy ankasitrahanao anolo-tsaina ireo tompona andraikitra rehetra ianao hitarika azy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ahazahoan'ny firenenay miaina amin'ny fifaliana sy ny fiadanana ao aminao Kristy metezenao anjaka feno amin'ity nosinay ity mangataka aminao izahay tompo ho an'ireo namanay sy havanay tsy mba afaka miombina aminay ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao ianao no mahita ny tsirairay avy ianao no hamangy azy ireny izay rehetra tody sy fahasalamana dia ianao no angatahanay hanasitrana azy ireny izay rehetra tojo olana dia ianao no andray an-tanana izany izay rehetra tojo sy fahoriana ianao no ampahery amin'ny alalan'ny fanahy masina mangataka aminao izahay tompo ho an'izao herinandro izao indray hatrehinay ianao hiara-dalana aminay mandrakariva ao anatin'izany herinandro izany ka handrotsaka ny fitahinao sy ny fahasoavanao indrindra ao anatin'izao volana vaovao indray hatrehinay izao apetraka eo am-pelatananao tompo ny fiainan'ny taranaka rehetra efa nomenao anay ianao no ampamirapiratra ny voninahitra eo amin'ny fiainan'ireny taranaka ireny dia no avy ny manontolo ankinina eo am-pelatananao misaotra indrindra tompony ny amin'izay valim-bavaka efa homaninao anay fa mino izahay fa na dia tsy mangataka aza dia efa fantatrao izay rehetra tokony ho anay dia tanterao aminay ary izany araka ny habenindrafonao sy ny fitiavanao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay ny vavakay sy ampiombonanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masiny aneny anaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio izay anasaza ao anay mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen isaorany mpitantsoratra nitondra ny tsara ho fantatra amin'ny asan'ny fiangonana riavana indreto fanentanana vitsivitsy misokatra amin'ity volana jolay ity amin'izao volana jolay izao ny latabatra ao an-tokotany ao amin'ny hoe ray volany adidy mitodika indrindra amintsika mpandray fanasan'ny tompo
misoratra anahny eto amin'ny fiangonana lakolosy fampatsiahivana zany amin'izay tokony ataontsika ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia anao tsy omby aloha isika riavana andray anjara arak'izay fahafahantsika arak'izay fahefantsika amin'ny fitiavana araka ny soratra masina efa nahely tamintsika mpandraifana an'izany tompo anao hoe izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Ny faharoa dia manatitra ny fanentanana ny amin'ny firosontsika amin'ny tafika masina. Ny an'ny fianarantsoa dia efa vita ny fandaminana amin'izany fa iomansika amin'ny tafika masina any amin'ny faritra Ankazobe 20 hatramin'ny 20 Jolay. Handeha ianao efa isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fanapahan-kevitrao, mbola misalasala ianao hivavaka ny fiangonana mba handraisanao fanapahan-kevitra araka ny sitrapony amin'izay handiananao na tsy. Ary raha toka tsy mbola ho isan'izay afaka handeha ianao amin'izany daty ny 20 hatramin'ny 20 Jolay izany dia heritreritra sady ny hoe handeha aho fa apetrako amin'ny tompony fotoana mety handianako na ny volana Aogositra na ny tetikasa manaraka momba ny tafika masina riavana. Indreto ary ny miandry antsika. Raha toka afaka mandahatra fotoana ianao amin'ny tompony fotoana ny amin'ny 20 hatramin'ny 20 Jolay dia manasanao mbola hisoratra anarana. Raha mihoatra moa ny mpandeha dia hitantsika eo ny anamboarana ny zavatra rehetra. Raha toka tsy ho isan'izay ho afaka ianao nefa resy lahatra fa voantso anananjara amin'ny fitoriana filazantsara ny fiangonana dia mandefasa fandraisana anjara ho fanohanana izany asa izany. 45,000 ariary na 5,700 ariary no fandaniana ho an'ny olona anankiray izay handeha ary olona 970 no antsoina amin'ny tafika masin'io. Ny fiofanana amin'ny tolakandro manomboka amin'ny rora sasany araka ny antso teo amin'ny raharaha teo dia antsoina antsika fiangonana tsy akanavaka mba hanairana ny saintsika ny hoe ay ve zany ny atao hoe tafika masina. Ny famaritana ny tafika masina raha baiboly, ny tantaran'ny tafika masina teto Madagasikara, ny drafitry ny tafika masina mitety varavarana satria moa ny sokajy ny tafika masina izay ohatrehantsika any amin'ny faritra Ankazobe ary antin'izany dia isy fampiarana sahady mba hitariana ny saintsika riavana. Ny fiofanana dia ravahany tantara vitsivitsy mbola hampieritreritra antsika ihany hoe tena voantso hitory ny filazantsara ny fiangonana. Anomboka amin'ny roa sasany ary farany amin'ny 4 zany raha sitrapon'ny tompo. Tsy maintsy tonga rehefa nisoratra anarana ary ho avy isika mbola misalasala mety ho ao no andrenesanao ny lakolosy faharoa na fahatelo amalinao ny antson'Andriamanitra handray anjara mavitrika amin'ny fitoriana ny filazantsara riavana. Koa dia lahoery ny mba handraisantsika anjara ho voninahitr'Andriamanitra ny amin'izany. Hatreo ary ny fanentanana hoy ny soratra masina ataovy izay azon'ny tananao atao ary hokoa ny soratra masina mandiana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Raisoa amin'ny fankasitrana ny tsodrantronona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ne amasinanareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Matoky ilay ny antsonareo, izy hanome fahefana anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ny fanahy masina amen.